Ho tanterahana ny volana novambra ho avy izao kosa ny andian'ny fahatelo amin'ny lahetsika trophée Cap Export izay andraisan'ireo orinasa malagasy anjara amin'ny fanondranana entana makany ampitan-dranomasina efa miroso amin'ny fanentanana moa ny mpikarakara amin'izao fotoana izao. Ny fahafolon'ny volana oktobra izao ny farafandraisana ireo antotan-taratasy izay mpandray anjara amin'ny hetsika trophée Cap Export izay karakarain'ny CCIFM na ny fitoeran'ny fandraharana ara-barotra Madagasikara sy la Frantsa. Manana iray volana araka izany ny mpikarakara isafidianana Sidy Jerena izay orinasa mendrika indrindra ka afaka manondrana ny ivelany. Isan'ireo nahazo ny taona 2024 ny orinasa mpamokatra ny akanjon-jazakely Hibiscus. Ny orinasa Hibiscus dia orinasa manao akanjon-jaza ka ny akanjon-jaza betsaka ny manao akanjon-jaza fa ny anay izany no ezahana ho akanjon-jaza avo lenta. Tsy mivarotra eto an-toerana izany izay fa anivelany daholo ny production anay izany dia commande daholo ary ahondrana nivelatra. Misy lesoko satria miovaova foana ny mandeha ankinina amin'ny transitaire ary le dossier satria matoa manantona izy amin'ny transitaire io tsisy olana izany fa tonga dia alefa le entana tonga dia lasa nefa au dernier moment mbola misy papier ohatr'izao indray tsy ampy mbola mifournir an'izao indray dia tena ohatra ny enatra ihany indraindray amin'ilay client hoe aiza ihany le entana. Natomboka androany ny fanentanana ireo orinasa malagasy izay liana sy mikasana indray anjara amin'ny fifananana trophée Cap Export. Ny ahafahana mandefa entana ny ivelany no isan'ny loka goavana amin'izany ka mampisokatra ireo lalam-barotra ny ivelany ihany koa izany ary tombony lehibe ho an'ny orinasa eto an-toerana.